Zay ny koa no mitondratsika makany amin'ny lafim-baovao ara-politika nitondra fanazavana mahakasika ny raharam-pirenena ankehitriny ny tolakandro teo ny ministra ny Atansa sy ny fitsinjaram-pahefana teny amin'ny birao fiasana teny Anosy teny ny raharaha tao amina commune ambanivohitra Toamasina ny fikarakarana ny fifidianana olona eo ihany koa ny fametrahana fitoniana sy ny fandriampahalemana amin'izao akatoky ny fetin'ny krismasy ny farany taona izao no nasinteny tao anatin'izany faneho-kevitra izany. Voarara ny fanatanterahana fihetsiketsehana miendrika politika manerana ny tanin'i Madagasikara manomboka izao ho fametrahana fitoniana mandritra ny fankalazana ny fetin'ny farany taona. Io ny nambaran'Andriamatoa Olivier Mahafaly Solonandrasana, ministry ny Atansa sy ny fitsinjaram-pahefana nandritra ny valan-dresaka nataony tamin'ny mpanao gazety androany tolakandro. Tsy voasahana amin'ny ity baiko ity kosa ny fihetsiketsehana ara-pinoana sy ara-koltoraly. Fa ny ankoatran'izay ny fivorovoriana manana endrika politika, manifestation à caractère politique zany de efa andrateneniko anareo androany maministre ny Atansa ara-pahefana fa de miatra amin'ny tany sy ny fandrakana ajanona aloha jusqu'à nouvel ordre mba ahafahany rehetrarehetra mifety zany. Areto misy fonoteny satria zany nisy tsy fitovizan-kevitra, nisy karazana mauvaise interprétation teo. Mazava ny teneniko teo fa hoe manifestation à caractère politique reny suspendu jusqu'à nouvel ordre. Fa raha misy fivoriana ara-pivavahana anao procession ve ny katolika de tenenao hoe tsy mahazo manao procession, tsy mety zany. Raha misy n'olona fivavahana ve de milahatra de hoe milahatra ampilaminana makana amin'ny fiangonana, tsy mety zany. Manaja ny fahafahana ara-pivavahana ty fitondram-panjakana ty ka tsy ao anatin'izay fa zay fivoriana na filaharana zay manana endrika politika zany atsahatra aloha ho fanajana izay hoe demokrasia zay satria tsy mitovy hevitra daholo n'olona rehetrarehetra fa ajao ny tsirairay mba hifety sy lanonana ampilaminana zany. Anisan'ny sarika ny sainy maro ihany koa tato ato ny fitokonana tao amin'ny commune Drenivohitra Toamasina izay naharatrana olona omaly. Ho amin'ny ministry ny Atany dia tokony handrainy andraikiny amin'ny maharay aman-dreny azy ny bentanana ao toerana ary hivohy hatrany ny filaminana sy hanome lanja amin'ny fampandrosoana. Eo amin'ny lafiny fikarakarana ny fifidianana olona kosa dia nanamafy ny ministry ny Atany fa tokony hajaina ny fanapa-kevitra nenty Vaomera mahaleo tena amin'ny sahana fifidianana na ny Zenia. Tsy tokony hipetraka ny ayaho izy satria afaka manara-maso fifidianana daholo ny tsirairay ao anatin'izany fifidianana olona izany. Ny manahirana amin'izao fotoana zao dia izao le tsy isiny fifanakaloza-kevitra, tsy fisiny zay hoe fitenenan'ny hevitra ankalalahana. Zaho midera ny teneniko an'izay teo, midera amin'ny félicité reo mpanao politika samy maneho ny heviny zay tsy voatery hitovy fanapahakevitra ndraisy ny Vaomera manokana mahaleo tena sahana fifidianana. Noderaiko teto koa zany ny zavatra niseho tao amin'ny antenimieram-pirenena zay sa nanominy ny heviny ary zaho fa niteny mihitsy teo hoe vonina hifanakalo hevitra amin'izareo. Zany fanakaloza-kevitra zay ny hevitra tsy azo atsy amin'ny hafa. Zay zany zavatra tokony masona foana fa tsisy afaka mitompo teny fantatra eto fa hoe olo anankiray na olombitsy no avita ampandroso an'ity firenena ty ka mahafinaritra no tsy ny adevitra ohatran'izay fa averiko foana fa ny zavatra obo ny zavatra rehetra zay tokony ajaina fotsiny fahaleovantenany ny Vaomera manokana ny sahana fifidianana satria tsika ny nametraka an'io tsika ny tokony hanaja an'io voalohany ao anatin'izay fanajana zay hoe tany tandalana zay. Marihana fa manana ny andraikitra ny fampandriana fahalemana sy ny fametrahana fitoniana ministeran'ny Antany. Io tolakandro io dia niteran'ny fihetsiky ny antoko politika izay nanomboka ny fampelezan-kevitra ministra izay nitandro hatrany ny filaminana.